Limitation à deux vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good. Aiza tena kosa ohatrany gagagoa letsy hoe maninona hoa ny jiro tsy mandeha de avy eo mandeha, ny jiro tsy mandeha de avy eo mandeha. Raha sizy ilona ihany ty ty I feel good zay ty I feel good ty atolotrano madama Litaly andrivotsy ao azy vonona tsara daholy fa zavatra nosoratan'ny akamaraniko ty ao azy telo liza voalohany liza izy ty moa zany momba ny hoe rehefa tsy zaka le bozaka maitso de aleo ajanony zay ao azy mibandy maina hono tao lalitsaina mahita zavatra ho tataray nahandro maloka nahandro maraina resaka ambazany sarotakazony kanefa manafina zavatra maziny tsy azon'ny olona tsy mahay mandalina misagodogodona be mahafana fa misy mibandina de tsy mifoka iatahan'ny hafa fa tao olona boka lazainy miresaka maniditsidina ohatra manao lohanangidina aza tsaraina ho amin'ny bandy manjevy arahina lata sy ny levilevy ny reviny amin'ny tony demonja za koa lesy mamaky sady naponjaka ny reviny am'izay tony demonja aza tsaraina ho lohanaponja fa iza sirilona sanatsitsy hoe mifoka raha mety mifohana de bonoka fa ny rimany azy de mandeha ho azy sahala amy rano rehefa vaky barazy fa izany tsy mahay ny atao hoe moly fefa nahita bandy mamelo daholy ka raha tsy manao sao de lasa knôly fa ndao tsika hiazaka ho any tsekoly ay de tia tsy mety rehefa tsy mahita mifoka lakoly zay mifandenja ngafa zany hoe mba zay mba ingam-pana niakatra de mbola atolotsy ny tompon'izay reo fa aveo fa nirevy androany atao lavalava fatandremo kanefa fa sao de misava ka zay rimozay de atolo-tso vehivavy akizay zay mipadianavy fa ny volanao ange tena tsisy milaiso hoe fa ny bozaka maitso tapitsa I feel good. Limitation à deux vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Kotli, Eric, Honora, Francis Thibault mifandarana nefa dia tsy miala midrafy zay marefa iny zay manasa olona alasina hitanana lavilaka misy moasabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao miraikitra tsy mandeha amin'ny zelone fa tianareo foana Masana ny tontolo-piainanao. Orange. Ohatrany afahafamiko de mitodika makarity mandeha nefa zao mandeha tsara miarabatsika rehetrarehetra miarabatsika ato anaty studio de miarabatsika ivela studio any salamako tompoko indrindra moa fa ianareo mpiaino foana hatrany hatrany zany no memboninahitra satria ianareo no mahary radio fa raha vao tsisy miaino moa izy ty tsisy dikany radio vision amty andro talata ty satria mandeha amin'ny Facebook mandeha sary ihany koa zany tsika zao azonareo arahana amin'ny le adresse tsy dediko tsony fa de teniteneny fahatany any aloha izy fa DJ amin'ny Facebook ao izy Facebook ny DJ le izy de mandeha koa mivantana amin'ny YouTube any DJ ihany koa le izy DJ FM 96.6 zay misaotra ny godard so ihany anjavatra maro koa za mpiaino aveliko foana tsy mampanina amin'ny teny zany mpiaino fandarana amin'ny foaza isan'andro saika isan'andro moa zany amin'ny fotoana zay afahako miaino
mazana ary mifoaza no eniko hatramin'ny voloka hatramin'ny farany no ny fandarana rivotra alavitsiny tena mialatsiny amintsika atao rivotra satria za misy araka ny asa mandraramo zany misy fandarana zany aloha tsy afaka mieno zany aiza no afahako baolina rangaty tsy jereko amin'ny alina vomaika zay rivotra ve mbola eniko amin'ny alina ndray fa tena arako zany i ragodara ty zany maharaka ka mbola zavatra taloha no araky ragodara zay fanamariana tiako atao ny zavatra teo aloha no araky ragodara nandefa irany love of my life Scorpion sy Queen Queen tamin'ny maraina izy fatany tsara mihitsy Freddie Mercury fatany tsara mihitsy ny fotoana ny voany iny iriny fa nalefa ny tao koa i namagna ny Jean Rigaud hainy tsara mihitsy le izy hoe Jean Frigo ny fiatsonin'olona ny izy any mavoatra hoe godara ty mba tsy lazako ala hoe ana tena ela tena intsy laha tena piondana eny tena intsy hoe ka betsaka ny zavatra azo resana moa zany aloha ankoatran'ny hoe maharirinina ny andro amin'ny fikaikehana etseroa ihany koa amin'ny karazam-piainana zay am'izay hatramin'izay efa ela nirany sareraky iny le hoe tsy takatry ny telopolo zao telopolo taona lasa iny zany hoe hatramin'izay hatramin'izay zany efa mikaikaika ny hoe miakatra mividy piainana tsy takatry ny kelovolo zay atody ary de am'izao fotoana zao de mbola betsaka ihany zavatra mitovy ihany fa angamba ny degré no mety tsy mitovy fa ny fiakaran'ny vidy piainana efa nisy hatramin'ny 50 taona 70 taona 30 taona lasa ny asan-dahalo sy ny tsipandriam-pahalemana efa nisy hatramin'ny 50 taona 70 taona sy ny 30 taona lasa fatatsika tsara reny kely vondraka reny zay matadidy ny kely vondraka ny raharahany kely vondraka ny faharatsian'ny fotodrafitrasa indrindra fa ny lalana efa nisy hatramin'izay ny tena mahagaga de zao misy lalana namboarina tamin'ny andron'ny repoblika voalohany mbola mitana hatramin'izao tsika zao fa ny lalana namboarina taty afara ohatra ny tena vetivety de simba tadiditsika angamba nanamboarana ny lalam-pirenena faha 9 zay nisy an'ilay antsoina hoe Bekoratsaka tadidiny mpandeha amin'ny lalam-pirenena faha 9 zany mampitohy Ambondromamy sy Port Berger sy mampikony Port Berger fa le Bekoratsaka mikatso eo ny tomobile herinandro eo amin'le Bekoratsaka fa namboarina io vita somatsara io miverina faharatsiny Bekoratsaka zao am'izao tsika miteny zao zany hoe mbola tsy mampiraikitra tomobile izy ao afaka firy taona zay zao raha nisy de nisy zay raha nisy de nisy ho 12 taona na Bekoratsaka tamin'izay fimenomenomana zay efa manomboka efa varalila izy ao ary ny mampitohy ny Antsohihy sy Ambanja de vizana tanteraka mihitsy toy zany ihany keo mety am'le tsy falehanareo ngamba lalam-pirenena faha 9 fa ny falehanareo de lalam-pirenena faha 7 toy zany ihany keo manandona manandona tadidinareo tamin'ny andron'ny amiral Ratsiraka tsy mikerina tsira be herinandro miraikitra ao ny tomobile manandona 7 kilometatra io lalana io ary atosika ny fiara mandalo eo zay mandalo eo tamin'ny andro tsy firaiketan'ny tomobile fa raha misy camion miraikitra ao de miraikitra avy daholo zay aorinany ao rehetrarehetra tsy afaka mandalo napakevitra ary ny filoratsiraka aleo amboariny ty manandony ty am'izao fotoana zao vita le izy fa efa manomboka goaka izy ao ary efa manomboka lavadavaka be mihitsy mampiraikitra ihany koa mampitohana fiara ihany koa izy am'zao zany hoe raha ary tsy misy ny famonjenana io de ho zava-doza no iseho satria tsy ho lalana io rery fa be de be ny lalana simba eto Madagasikara am'izao tsika miteny zao ao atapo-tanàna ny Nosibe Hellville tao mako nenako zao naro latsa fa ny mampitohy any Hellville amin'ny Andilagna dia simba tanteraka ary ny mampikaikaiky ny olona dia mampitohy tanàna maromaro madinidinika ireo ny avy eo Hellville ihany ny croisement mandeha Ambatoloaka mandeha Madiro kely ary ny Madiro hely boka fikahihana izy ary ny avy eo amin'io Ambatoloaka io ihany no lalana mandeha makany Jamanjary ary ny avy eo Jamanjary ihany no mandeha makany Andilagna i tanàna koraniko aminareo zegny tanàna maventy jiaby ary tanàna mamelogno any Nosibe fa am'izao ty namboarigny lalagna avy amin'ny saranam-piaramanidiny fa Sene amy tsy misy vahoaka firy miboaka Andilagna agny tsy misy tanàna firy tsy misy vahoaka firy amboarigny lalagna am'izao ty ary dia hely sisa de ho vita lalagna io ke mampametraka fagnontaniana zegny
hoe nagnimboka lalagna aminay aty tsy amboarigny fa amin'ny ilany ary agnatinaty ala amin'ny lalagna mandeha amin'ny ilangilangy amin'ny jiaby amin'ny fambolegnin'olo jiaby agny tsy misy tanàna firy loatra agny ny amboarigny fa nagnino lalagna aminay aty izahay aty volagnindreo maro koa ny olo mandeha aminay surtout mandeha Ambatoloaka surtout mandeha Madirohely olo jiaby karaha mandeha agny na io mpizaha tany vahiny na mpizaha tany malagasy presque olo jiaby mandalo Ambatoloaka ary presque koa olo jiaby mandalo Jamanjary i Jamanjary zegny tegna velogno mamelogno tegna velogno tegna tanàna miaigny jusque 11 heures haligny na andro andavanandro velogno fo a Jamanjary mangalavady anao mangalava avy mangalavy avy anao aka ho an'ny lehilahy ka io zany mampametraka fanontaniana amilay lahara-pahamehana eto amin'ny tany sy ny firenena hoe nahoana ino atao tany daholo mbola iresako amin'ny fotoana manaraka satria tokony asabotsy tsika no resaka momba ny soatoavina sy ny tantarany Madagasikara dia iresaka momba ny marodoka sy ny tantarany peuplement de Madagasikara misy fanamario kely Francis mahatsiaro aho tany amin'ny fahahery velona tany amin'ny taona raiky amin'ny 7 telo amin'ny 10 nisy ny fitondrana vonjomaika hery velona dia ny hoe le olona vao maty vao aingana iny tamin'izay no Daniel Ramarmisy no teny mazava hoe lalana tsy tokony hoy izy satria ministry ny asa vavety izy misy fitaterana sy ny asa vavety nitambatra tamin'izany fitaterana tsy mahazaka camion mihoatra ny 20 taonina ngeo izy le lalana misy eto de taty tena marina 10 taona taty aoriana dia nisy ndray filazana manao efa vita natao ahazaka mihoatra ny 20 taonina mihitsy indrindra lalam-pirenena voalohany miakandrefana makany any lalam-pirenena faharoa zay tena miasa mafy avy any Tomasina makaty makany Tomasina lalam-pirenena fahafito indrindra zay tonga hatrany Toliary dia izay voalaza Francis zay nefa ny zava-misy hoe fangamo izy io tsy efa natao namboarina hazaka ny reny fiara vavety reny na hoe sao ary dia tsy mbola mahazaka fiara mihoatra ny 20 taonina ny arabe indrindra ny an'ny lalambe indrindra fa ny lalam-pirenena faharoa fahafito zay efa enina voateny teo lalam-pirenena faefatra makany Mahajanga sy ny sisa sao ary sao ka izay taniko andray bozy mantsy rehefa aveo hoe izy akay ty ingilo ty fa hataoko dridrany ingilo rehefa aveo resaka momba ny lalana mampitoy Antananarivo sy Toamasina ingilo alo Louise ohatrany tazako aza ngazako zenafa ohatrany bika sensika ny tazako fa feo ohatrany mbola tsy miditra mihitsy ohatrako zena aleo mbo miasa ambany atsangana ny tanan'izay mibozy raha ohatra maheno anao ao efa fatako fanangana ka zao le fandehany resaka lalana azafady aloha azafady za aloha tsy resaka bozaka mihitsy anzao fa tena misy tsy matako bozaka maitso fa zao aletsorona mahitsy rehefa miditra ohatran'le teo anjatoko zany le revi teo hoe le feel good aleria manozatra ho anahy zany le ria efa hatramin'izay mbola tsy nanozatra mihitsy ny olona ka hoe nizaisiko fa nen'le ria de hozaisiko nen'le ria mahafinaritra fa raha resaka lalana de zao zany hoe ny olana amin'ny lalana zao fa vita le any amin'ny farany de simba le aty amin'ny voalohany de voanalohany nefa zany ny tena hitan'ny olona taloha zay dadatoanay miasa tamin'ny travaux publics taloha miasa amin'ny travaux de rehefa ohatra hoe misy inspection zany fa hanamboaran-dalana de asiana 2 kilomètre tsaratsara de iny niraisina amin'le atao reception technique de rehefa aveo zany de hoe raikitra izany tsy nalala fa ny fanamboarana lalana ny zavatra baibla be resaka baibla be fotsiny fa zao rehefa tsy vita gidrôly izy tsy lomba tototoana tany fa zao fotsiny terinay zay avy any ambanivohitra avy any Rivomamo sy ny sisa lalam-pirenena aloha zany rehefa vita de faly fahoana mipoky ny hoatr'ay misy havanay any amin'ny 44 ans zao efa mamianjy any amangy azy any fa de iteo rehefa aveo ato zany zany resaka lalana de satria tena tsy kely lalana ny tsy kely lalana ny ona zay zany ina ny ampidirana zany le idirana ihany fa zay alezena ohatrany koa raha risanga mbola tsy de salama loatra nizary soa anazy hoe raha Cyril
Raha soanao ele namanao a soanazy raha mahazaty ianao de mitalao a raha mila otsaotsa de atsoy a fa ny fotoanako rehetra de ho foy fa de raha soa ho anao e mangatsiatsia ho ary de mba tongavan-jay miverina fa manjary malailoanao mibandy de manjaty fa kokoa aloha fa tsy hoe ana fa kokoa anjaty tity zany io tena sipapendrivotra be mihitsy de mba ataoko hoe tity raha sese ok zay aloha ny analo zao a fa maitso maitso mavana ny paitso mamelana ka maitso kely lay hoe ingilo dia olona firena firena be izy olona be firy be dritra iny moa le dritra firy mivohitra amin'ny hoditry ny olona marany ka manino zavatra miverena natao hoe dritra ngilo dia ny ngilo de io foana no ataony resaka isaky ny misy ny olona mamangina misy ny olona hitany tay be ty firy maso teny ratsy mafinaritra foana rehefa ray mibozy no teny lezika dia isaky mba notaninina fahasalamana izy de io foana ny teneniny io zany tsy mianatra lesona afa-tsy ny parasy ny parasy parasy foana zany miazy momba ny akoho no azonao de ny parasy ihany no valinao tsy enao momba ny alika menazy momba ny parasy ihany no tenenao ka ny alika de misy parasy ozy izy alika efa hoe alika nao tenenao ko parasy tiandray ary mahazo sujet anankiray hafa tena mangala sujet hafa sujet momba ny akoho ny akoho dia biby misy volo fa misy parasy io efa hoe akoho mbola parasy any efa rano trondro any no azy ny trondro de biby any anaty rano ka any anaty rano tsy velona any ny parasy ary tsisy parasy efa hoe trondro mbola parasy any no izany ngiky ka tsisy parasy ny trondro ere satria io parasy io de biby tsy velona anaty rano sady ny parasy tina de zavatra mipitika ka efa hoe tsisy parasy ka ny dridrangilo anaovako ny dridrangilo de ny momba ny lalam-pirenena faharoa io fatatsika tsara mihitsy vokatry ny lafiny ara-geografia de tsy maintsy mivilivily io lalana io tsy maintsy midikodiny io ary tsy maintsy miakamidiny io misy azay fiakarana angeza be anankiray antsoina hoe maridaza zay mahagaga fa rehefa hidina ho any atao masina miakatra ny maridaza ary tsy maintsy midina ny mandraka gany midina mantsy any tsonany rehefa hidina resaka parasika andeha hoaizinareo andeha hidina kely hidina hoaiza ho any atao masina any ka manina miakatra ny maridaza raha tomobile maivamaivana tsy ampiampy tosika tsy tafakatra ny maridaza le aria carion afaka ny carion io le tiako tenena de zao io lalana io de tsy maintsy ohatran'io io raha ohatra ka hatao lalam-pirenena tsy maintsy ohatran'io izy na de iteny aza tompoko la Daniel Ramaromisy tamin'ny fotoan'androny hoe tsy mahazaka fiara mihoatra ny 20 taonina io fa amboaritsika de manapa-kevitra ohatra ny teknisiana ankehitriny hoe amboaro zay hazakan'io lalana io ny fiara mihoatra ny 20 taonina de tsy maintsy mbola iolakolana ohatran'io ihany io ary tsy maintsy mbola hiaka-midina ohatran'io io raha tsy tonga ny fanapahan-kevitra hoe andao hasiana autoroute eo ny autoroute ho an'izay fa nahita autoroute tsy io bypass io ny autoroute ary tsy io amin'ny mare masay io ny autoroute ary tsy rocade io tsy rocade io ny autoroute tsy izy io tompoko fa ny autoroute de fiara anankitelo ny ray mizotra ray zotra makany Tomasina any milahatra migodana be ny lalana azo isongonana fiara anankiroa avy hatrany mihitsy ary tsy mahazo mandeha latsaky ny 570 km arakaraky nylay fipetra mamey lay tanàna arakaraky ny fipetra mifehy an'lay tanàna ndray iny hoe satria ny autoroute tsy mandalo tanàna mihitsy na misy avana na tsisy avana fa de migodana makany ianao matoa ianao zay mijanona de misy aire de repos zany hoe toeram-pialan-tsasatra ijanonanao ka raha vita zay lalan'zay dia vitako tompoko lalana telo mizotra makany any de lalana telo mizotra makatiny averia zany hoe lalanenina zany izy io telo makany telo avy any de tsy mifanipaka tsy mifanepaka tsy raha mipetraka zany tam'ray efatra tsy telo mitsangana de ray mipetraka telo mipetraka de ray mitsangana telo mipetraka ireo tsy mifanena ireo lalan'ireo tsy mifanena ireo fa tonga eto Antananarivo zay vao miona ianao mitsofoka amin'ny lalam-pirenena so de misy teny hoe ka maty daholo lalan'ny tanàna rehetrarehetra Ambatolaona sy Moramanga sy namana ny lalam-pirenena tompoko misy foana azo andehanana foana ny lalam-pirenena ary io tantanin'ny fanjakana malagasy io fa ny autoroute de omeo ho an'ny mpanambola tsy mampaninona ny tenako
ome ho an'ny sinoa sy ny amerikana sy ny frantsay ihany tsy olana amiko zany fa asy olo lalana godana be anankitelo makany de miala eto amy 5 ianao a sakafo arivo any Tomasina amin'ny 7 alina farafahatarany na amy 7 anao tonga any Tomasina tsy misy zany raha misy adiny telo farafahaelany io vity io lalana io ary tsy mampaninona any andoha péage na handoha hofandalana am'izao ray hetsy ariary enimpolo sy 300 kilometatra ny elanelany amin'ny lalana eo mety ahitsy io lalana io fa tsy milakolaka ahitsy mihitsy izy rehefa atao ary mitovy amin'ny fanamboarana ny lalan'ny tompo ny fanamboarana ny autoroute ny miolakolana de ahitsy io ny havoana de ho goahana atao tunnel ny loasa de ho asina tongony ho atao ny loasa de ho asina tongony ho atao tetezana rehefa vita zay nofo rehetra dia hita zay mihitsy no atao hoe autoroute raha ho an'zay mbola tsy nahita ary de migodana makany ianao a tsy mampaninona am'izao sandany amy ty taona 2024 amby ity handoha ray hetsy ariary aho amy fiarako kelikely golf na 309 tsy mampaninona mihitsy ray hetsy ariary satria mihenany ny fotoana laniko eny an-dalany mihena noho izany a ny gazoala na ny essence ampiasaiko ary ireny camion be 20 taona mihoatra reny le mpitondra entana zay mampimenimena atsika reny ampandoavy péage farafakeliny ataontsika hoe 10 hetsy ariary farafakeliny moa ataony kajikajy sandany 2024 zany teneniko zany fa rehefa amy ty taona ty mbola tsisy le autoroute fa rehefa vita io afaka 10 taona 12 taona zany hoe ny tokony ho tsinjoviny mpitondra aza mitsinjo 10 taona intsony aza mitsinjo zay 10 taona ho avy fa 10 taona rehefa tsy tratra tsony fa mitsinjovany 10 taona ho avy satria tsika io a rehefa hiala eto ambony ty tany ty mbola hisy tarana atsika hipetraka eto ho an'ireo taranaka izany ho an'ireo zaza zay handimby ao arinao fa rehefa miaina am'izay ry zareo vita ny somatsara mihitsiny ary velona i Tomasina velona Antananarivo am'izay fotoana zay miala any Tomasina ianao miala any Tomasina ianao alahady ariva amin'ny ataontsika hoe amin'ny 7 alina de matory ianao amy 20 alina tonga ty Antananarivo na miala ianao vao maraina any andeha monjy asy fianarana ty aza raha ohatra ka hoe nirevy tamin'ny alahady alina dia alatsinainy maraina amin'ny 4 maraina ianao miala any tonga ty ianao amin'ny 7 maraina tonga de makany ampiasana autoroute zany vita ny weekend ray manontolo azo atao tsara mihitsy mamelombelona ny lafiny ara-toe-karena am'ireo tanàna anankiroa reo na Antananarivo na Tomasina mba ilazako amitsika fa lalan-dra mamelona ny toe-karena za tsy miresaka ny hoe fitaterana entana avy any ambanivohitra eny vokatra sy namana mbola tsy zay aloha iresahako io fa mamelona ny toe-karena ny lalana mbola satria ato anatin'ny 20 taona aloha raha ny fahatazanako azy zao mbola tsy ho faty ny hahaport international any Tomasina zany izy zany mampiditra ny toe-karena zany zay manontany koa verina foana hoan'ny zay mametraka fanontaniana hoe ny lalana ve azo hoanina dia ny menaka ny akabeazany siramamy ihany koa zay tsy vokarina eto Madagasikara ny vary lazaina fa mpamokatra vary isika kanefa de tsy ampy atsika ny vary vokaritsika eto mbola afarina avy any an-dafy daholo ary avy ao Tomasina no mapiditra sira tsy manafatra tsika avy ao Tomasina no mapiditra an'izany sakafo lazaiko zany isika avy ao Tomasina mapiditra an'izany ary io Tomasina makato Antananarivo amin'ny ankapobeny raha tsy ilazako hoe de amin'ny 70 isanjato angamba na ny 70 isanjato mihitsy ny angamba de amin'io arabe lalam-pirenena faharoa daholo no idiran'izay maketo ohatrany tsy mbola naheno hoe nisy vary nentina hélicoptère avy any nentina teto ohatry tsy mbola tomobily io foana mitondra azy zany hoe mbola arabe foana mitondra an'io ohatra ka tsy vatsy tsinjo amin'ny fotoana manaraka angambany rehefa vao miresaka ksena Hey, tu sais quoi? J'ai trouvé un pneu formidable à prix raisonnable. Ben, je ne savais pas, vraiment. C'est que tu ne connais pas Nankang. Nankang, c'est fiable, solide et durable. Nankang, il y en a pour toutes les gammes. Voitures de tourisme, 4x4, véhicules utilitaires, motos, scooters, taxi B, camions et même pour les compétitions. En plus, c'est un pneu qu'on trouve chez tous les revendeurs sérieux à Madagascar. Vous méritez le Nankang. Mpamorona ianao, mpandray raha, mpanao asa tanana, mpikaroka, sika rehetra dia mpitondra famoronana, hevitra, fahaiza-manao sy ahitao vaovao entina hanatsarana ny fiainantsika andavanandro. Ny OMAPI dia manampy anao amin'ny fomba sy ny dingana rehetra iarovana izany sy azonao ny mari-pananana.
Zandrery ihany no ahafahana misitraka sy miaro ny zonao manoloana ny tsy fanajana sy ny fampiasana tsaradrariny. Tongafa mandrakitra ny soratra ny zava-noforoanao aty amin'ny OMAPI ambanidia na antsoy ny laharana 22 335 02 fa manampy sy miaraka aminao ny OMAPI. Ndao arovana ny famoronana mba hanisehana ny fifaninanana ankalalahana. OMAPI. Kubaina kundu. Kubaina fresh. Kubai, be utike, metu andet. Kubai, di manjado ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Savez-vous que chaque briquet bic est soumis à plus de 50 contrôles qualité et sécurité à sa sortie d'usine? Savez-vous qu'un briquet bic dure 2 fois plus longtemps qu'un briquet ordinaire? Chaque jour, 5 millions de personnes dans le monde achètent un briquet bic. Comme eux, choisissez un briquet bic. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Découvrez les différents circuits avec votre personnage et véhicule préféré. Sous l'eau, sur terre ou dans les airs, relevez le défi et devenez imbattable. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Internet. Un prix révisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Miakatra foana ny vidiny zavatra. Zary ny ahitana vidiny zavatra tena mora amizao. Kibo! Efa misokatra Kibo, magazay vaovao be amin'ny vidiny ambany be. Olon-tsotra ve ianao? Kibo, Pandrara, Kibo, Panjinjara, Kibo Louise. Ze entana vidinao andavanandro, ho hitanao amin'ny Kibo avokoa. Ahitana marika isan-karazany, ary maro isafidianana sy afaka mivezivezy. Kibo no manatona anao. Alefaso ny komandinao ao amin'ny www.kibo.mg. Fa Kibo no manao livraison, hein? Kibo, mora ranao larbi au akaiky ny sanifère. Ba fetsy, fietsena mahazatra anao fa amin'ny vidiny mora kokoa. Kibo, je gagne gros. Des cadeaux pour maman. Pour émerveiller toutes les mamans, jusqu'au 6 juin, les offres spéciales fêtes des mères dans les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, pendant la semaine de la fête des mères, recevez des produits de beauté de marque en cadeau sur vos achats. Et avec notre offre spéciale crédit Cosmérie, achetez à crédit, partez avec un produit de votre choix et comptez à payer après 1 mois. Qu'attendez-vous? Les cadeaux pour maman, c'est chez Cosmos. Voir conditions au magasin. Cosmos, votre partenaire de confiance. Entre nous, c'est une histoire de confiance. Pour toutes vos installations électriques, choisissez la sérénité avec notre gamme complète soumise aux normes européennes. Le tout disponible uniquement chez Ingelec. Appareillage électrique, boîte et coffret, lampes et hublots, ainsi que les différents câbles électriques. Rendez-vous les 19 et 20 mai prochains à Antananarive auprès des revendeurs agréés Ingelec présélectionnés. Vers l'eau s'y attendent. Venez nombreux. Ingelec, numéro 1 de l'électricité dans le cœur des Malagasy. Alerte recrutement chez B-Ways Outsourcing Service. Rejoignez dès maintenant notre équipe jeune et dynamique d'ingénieurs support informatique. Vous avez de solides compétences techniques et linguistiques. Vous avez un Bac+3 au minimum en informatique et vous avez plus de 2 ans d'expérience en administration système. Plusieurs postes s'ouvrent à vous selon votre profil avec un salaire attractif et une possibilité d'évolution de carrière intéressante. Vous serez formé sur nos technos VMware, Microsoft Azure, Office 365, Active Directory, Microsoft Remote Desktop Service et Citrix. Postulez dès maintenant à l'adresse email jeu.postule@byos.mg. Appelez le 020 22 642 99 pour plus d'infos. Nizuma, 27 mai 2022, Manumkam Sivural, Prise Event, Manu Chawansik, Cabaret, Yaranamni, Samuel, Aomni Food Court La City Event, Isni Fivarutana, T-shirt, CD audio, DVD vidéo, Manjichin Fampseo, Fivarutana Tapaki, Lektaraka Tapak, Magasin Fly Technologie La City, Supreme Center, Box 510. Azad Nounan, Cabaret, Yaranamni, Samuel, Nizuma, 27 mai 2022, Manumkam Sivural, Aomni Food Court La City Event, Jeremias RDJ.
Ny fiza loatra eto Antananarivo dia manasantsika zanaka loatra rehetra ho tonga amin'ny fiara-mitsangajangana ny asabotsy 2 izao tontolo ao amin'ny Frère Capucin Ambomalasy. Izy ireo hetsika maro fifananana Oscar, Zumba ary ny rarao izay mampiavaka ny antsianaka. Izy koa ny fizarana ny nofokena amin'ny tampihavanana. Tonga Marcona Infoline 034 66 961 59. Partenaire média RDJ. Fotoana izao ijerenanao Vegas ao amin'ny boky Canal Plus. Yaourt chocolé ilay ihany tokana vita avy amin'ny ronono velona avy ao Atsirabe manome ora ho anao. Amin'ny valora eto Madagasikara. Somatsara indray ato amin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao antsika amin'ity maraina ny 17 May 2024 ity manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Pejy politika no anokafantsika ny fampahalalam-baovao amin'izao maraina izao. Taoriana ny fikatona fanamarinana ny lisam-pifidianana tamin'ny fomba ofisialy ny 15 May lasa teo dia nanao fanambarana omaly ny teo anivon'ny CENI fa na misy satrany amin'ny 7 tapitrisa ny mpifidy eto Madagasikara voasoratra sy voamarina ao anatin'izany lisam-pifidianana izany. Nahitana fiakarana hatrany amin'ny 2.20 isanjato ny tamin'ny ministra teo aloha nisy ihany koa ireo tsy maintsy noesorina tao anatin'izany lisam-pifidianana izany satria dia efa maty na efa tsy amin'ilay toerana intsony izy. Fa isan'ny nomariany sy fa nahitana fitombona be indrindra ihany koa ny mpifidy dia ny tany amin'ny faritry Androy iny. Eo amin'ny resaka toe-karena no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Mihodina tsara ny ozinina mpamokatra siramamy any Antana Mifafy any amin'ny komina Ambalakiry any Mahajanga Faro any. Tonga nijery fotony sy nijery ny andrana ara-teknika ny ministry ny indostria sy ny fampiroborovoana ny varotra Edgar Razafindrava tamin'ny asabotsy iny. Tamin'izany ihany koa no nankahirezany ministra ireo ekipa rehetra izay tonga mikarakara sy mampihodina indray ity orinasa mpamokatra siramamy ity. Eo amin'ny resaka sosialy eny amin'ny komuna Ivato Seranana eny na eo aza ireo sankatsakana maro samihafa amin'ny fampandroana ny komuna dia tsy mikoso maso ny ben'ny tanàna amin'ny fanatotosana ireo asa izay nampandraketana azy. Totosa somatsara ny fanamboarana ireo lalakely rehetra sy lalana mamakivaky ny tanàna any amin'ny manodidina ny aeroport ny Ivato iny. Efa nisy ihany koa fangatahana ny jiro entina anazavana izany lalana izany. Amin'ny azoma izao no atolotra ho an'ny vahoaka eny amin'ny faritry iny izany lalana miaraka amin'ny jiro any amin'izany faritry aeroport Ivato izany. Makasika ny resaka fananantany no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Fianakaviana malagasy hatrany amin'ny 2 tapitrisa ny fafakely no kendrena azo tany amin'ny alalan'ilay fanomezana ny karatany azy ireo ao anatin'ny taona iray. Io no isan'ny zava-dehibe nambaran'ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny fananantany nandritra ny teny izay fanaovany tamin'ny mpanao gazety. Ito araka izany ny hatotosa sy hanatanterahana izany fanamby lehibe goavana izany. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity dia ny tontolon'ny fanatanjahantena anomboka ny farany herinandro ity ny fidinina ny amboarany Madagasikara na ny Coupe de Madagasikara izany. Kianja maro no andray izany lalao izany. Isy ny dingana ny savaranonandro ho an'ireo ekipa rehetra izay mbola tsy niatrika ny fifaninanana avolenta na le atsotsika mazatra hoe Orange Pro League izany. Ireo ekipa avy eo anivon'ny Orange Pro League kosa dia eo amin'ny dingany ray apa-enina amby folon-dalana vao hiditra amin'izany fifanitsanana ho amin'ny amboarany Madagasikara izany. Ny 17 ny volana Jolay izao moa no tsy maintsy tonga eny anivon'ny Confédération africaine ny baolina kitra ny anarana izay ho tompony amboarany Madagasikara ahafahan'izy ireo mamaritra ny calendrier etrehana ny amboarany CAF.
Ankasitrahako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao teto amin'ny DJ tamin'ity maraina ity manasantsika rehetra hatrany anjotsy tapaka ny fandarana rivotra iandrianina lemeka no teo amin'ny tantsoroka teknika mpandeha kamarandrana aby kosa no nanolotra izany ho anareo mirary tontolo andro mahafinaritra samy ilain'Andriamanitra. Seria lehibe rivo baovao sy rivotra fotsiny be zany rivo baovao verina somatsara etrika miraba Xena miraba lemeka miraba Kotara miraba Raimbozy miraba ny TTN arapa ao ndray zay miraba ny TTN mangatsika ivelanao fa mivaovao mampafana azy efa miditra anatin'ilay hoe ririnina zao moa zany tsika eo anatin'ilay hoe manasara taona lasa aloha manasara taona tsika zao fa afaka fotoana fotsika manomboka eto amin'ny 15 ny volana May eo dia iditra tsikelikely amin'izay ao anatin'ny vanim-potoanan'ny ririnina mangatsika eto zany dia efa azo ambara amin'ny fomba ofisialy fa tapitra hatreo ny rivo-doza tokony tsy izy tsony aloha fa ndray taona efa nisy rivo-doza volana Jiona efa nisy fotoana indray mandeha fa tsy matetika nandalovana rivo-doza volana Jiona efa ela zany efa ela zany zavatranitiko mankony mbola tany amin'ny tadany lisany Kotara fa efa nisy zay zavatra zay tamin'izany fotoana zany fa dia ho atsiraha fana amin'ny ankapobeny dia miditra anaty vanim-potoana ririnina amin'izay tsika amin'izao fotoana zay Madagasikara tonga zany zao le fotoanan'ny fararano mihitsy miditra anatin'ny ririnina amin'izay tsika miraba Raimbozy fanarapam-potoana fa tsy hitako nalehanao fa ianao koa loha tsy maintsy mamonjy fialana vesatra aho no le fitaizam-batana izay tsy nahateo fa iverenana ilay lohahevitra nentin'ny namana Francis teo le lalana mba ny lalana eo 67 zany le akaikin'le fianarana be iny koa dia tena gaga misy amin'ny lavaka iny mavesa-danja amin'izay voateniny teo dia le hoe vetivety dia simba ny lalana eto Madagasikara vetivety vitsy ny lalana azo ambara hoe mateza fa zarana mateza roa telo taona dia simba indray mahasamy matsy ahy isika voateninareo teo hoe ny lalana eto Antananarivo 67 hectara ohatra io zao no tena hitako aloha lalany Taosy ohatra lalana any Andilamena nahoana ny lalana zany aminay vita aloha le lalana ambopo iny any amin'ny Cyril manao ny lalana boka aloha sazoko zao no mipotsaka dia za zany miteny resaka lalana aloha zany zao aloha aty amin'ny famboako amin'le miditra zao aro iny amin'ny Bandekama za Cyril ty manao rivotsy ty zay tamin'ny maly zay efa nazava tsara fa tamin'ny maly dia arabe anazy ny teo maly nanjava tamin'ny sivy sasany androany da Cyril eto aloha zao tsisy Gottlieb manao rivotsy zany eto zay za aloha zany ohatrany hoe lazay na dia resaka lalana aloha zany zay moa zany ety amin'ny tsara lalanako inona moa letsy no tantarainy eo fa zavatra vita goudron tsamako an-dakozia ny aty makao-kabinela dia otaozoto nanala makao-kabinela izy ity zany ohatran'izany reo varavazana rehetra io mihidy ho azy daholo rehefa ivoaka elahy dia mivoha azy izy lasa elahy dia mihidy ho azy izy ny lakle tsisy lakle ohatrany eny tanàna mahitsy ety le lakle aty ty ohatran'ny bisky vohitsaka reny paoziny atsofoka fotsiny le izy dia zay dia za mba miteny an'le vehivavy hoe le fakatiavana koa ve ohatry zany koa aty kay tsy mety le tiatsy za eny an-dalana zany tsy ohatrany hoe tsara tarehy daholo le vehivavy zetsaka misy gasy misy vilana ihany izy fa resaka lalana moa iny le izy nge zao misy tanàna tena fantatsika tsara fa azo resahany ohatra zay mba efa nandalovan'ny tena zany ohatra hoe Andilamena ohatra ho azay ohatra ary maeva tanàna nefa azy io lalovan'le kofobay manao vakansy any Majunga foana io maeva tanàna tanàna be mandalo le lalam-pirenena fa efatra mandalo vao maeva tanàna fa raha vao mandeha anao mekavia mekavanana ohatra zany ny tanàna any Ambanjilemeka any Ambatondrazaka zao rehefa mandeha any amin'ny ambadika Atsimonjova any ianao any amin'ny trano ze be dia be malaza avy any any Atsimonjova ambadika any Rakotsianaka
any amin'ny Atsimijova Ambadikanina zafetra any amin'ny Atsimijova any Ambadikanina tsy nevy-saonina rehetrarehetra olobe efa teto amin'ny firenena kosa fa rehefa any antanio lehibe fa Ambatonjazaka zao rehefa any ambadika zao fanamboarana tsara foana averina tsara aloha ny manamboatra tsara foana zay vita tena ifaliana foana ohatrany resaka sekoly io zay manamboatra milay zay nanamboatra milay zay hanamboatra milay fa aza mifampisitondamba fa efa samy rizinina de mangatsika aza mifampimemena zay natao sy zay nge nahatonga le aderitsiny fa ny lalana koa zao nytantanina mipetsaka iza zany ny amboarina iza ny tsy amboarina aloha ka zay le nitanisako an'le dilamena teo ho anareo zay efa tany amina tanàna any amin'ny Varatsanjozobe any any Ambatosôrany zany Akozombe Antsifaly zany za vao fahavaratsy zany zilina be makany fa tsy maintsy tonga ampandy rehefa teny ilaina makany ka eo le resaka hoe ny an-tanàna dehibe aloha mety priorité io ohatra am'le fanamboarana ohatra hoe Antananarivo vohatra ohatra nge ny Talata-maty zao commune misy anay de misy pavé zany le vita vato reny tsara reny zay le fidirana fa mametina ihany eto sady mianjo feon-jakizena sao natsangany Tananarivobozy tena isirilina manao rivoseto mazava be de zao ary mba fanontaniana ary ny moa ave tomombana ny nandra fetana reny lalany reny zany hoe ao tsara ve ny taharo samy hafa ilaina ohatra misy fayambato matevitevina ve ao ambany ao ny hatevenany ve tsy maintsy 10 centimetatra ohatra zay ny bato madinika kely aty ambony alohan'ny andrakofana azy am'lay tara de maintimainty be guidron raha Cyril teo moa ve zany rehetra zany ao tsy haiko zay fa resaka teknika ary ny fahavitany lalana moa tsy maintsy arahana n'lay fitenenany zareo frantsay hoe réception zay mihitsiny teknika tsy taktika faharoa moa ave isika zay mampiasa ny lalana atsika ary io namany hoe nomena zavatra isika zavatra sarobidy vita atsika ve ny mitandro an'izay hampateza azy io inona ny ampiasantsika azy moa ave andehanany tongotra sy ny fiara ihany sady anarinina ny ranondolana mpivarotra moa eny anaty arabe aza fa tsy eny moditry ny arabe fotsiny moa ave zany rehetrarehetra zany tsisy fepetra azo raisiny teny azay ray mibotsy fa tena azay mihitsy zao tena hitako hoe mahasimba an'le lalana anisan'ny mahasimba lay lalana malaky ny lalana eto Antananarivo ohatra hoe zay naza ohatra hoe mpivarotra kopozena lasopy de le rano atsipitsipinao eo amin'ny any fotsiny ka zay indrindra mahita ny lalana miakatra vonamboarina voaingana ny lalana miakatra iny Ambohipo iny misy fotoana elaela tsy afaka nandeha tamin'iny zany ny fiara fa namboarina le lalana izay tsy fantatritsika ho any akora hoe tena ampy araka ny tenen'ny Raimbozy teo ve tsika tsy mahalala an'izay fa avy eo le izy fantatra ihany hoe mety tsy ampy satria hita sady am'izao fa ny mpampiasa lalana de tena manimba lalana ny mpivarotra indrindrandrindra ny tatatra tsy vita ara-dalàna ny tatatra de eo am'le arabe ny mandeha ny rano hitanao sady hoe goka sady le am'le sisin-dalana iny zany dia zany tsy misy zany fanajanan'le asa le zavatra mba azontsika zay mihitsy azo rehefa tenena nefa de tezitra de koa tsy mpiasa ny RDJ raha de miteny anay ety manarinara zao fotodrafitra asa iombonana ke le lalana atsika rehetra io atsika fitandrovana azy tsy menina koa nefa rehefa aveo rehefa simba lay izy de anankiray ary de mahatsiaro fepetra nolazaina ingéniera ny fanamboaran-dalana hoy izy mazava be filazany io fandrakofana tara andrakofana ny arabe io angeo izy ka tsy mahatanty an'ireny rano-tsavony mahery ary ny olona rehefa avy manasa nefa dia eny amin'ireny tampona arabe ireny afafin'ny olona lay rano avy nanasany lamba nampiasany an'ireny savony mahery vaika be rano-tsavony ohatra angavy inta le rano-tsavony vovo-tsavony ranolany tsy tononontsika le izy fa sao de manao tokam-barotra za zao mialatsiny Raimbozy nanapakaina nanapateny vao tamin'ny Zoma ariva teo ao anaty fitohanana ery amin'ny ina moa 67 inona moa iny sa mihazo any lalany tosy iny le avatia misy nam Raimbozy tsy party ary amin'ny sud moa iny karazy iny sondrosondrosaloha fihinanana valinanana makery amin'ny dia tsy tahotra tsy henatra mitona rano avany lay olona
olona ao amin'ilay trano a tsy fantatro na mpiara-miasa amindry zareo amin'ilay trano a na mpanampy an-trano dia manaparitaka rano amin'ny arabe eo amin'iny lalana iny. Misy polisy eo eo amin'ny garage eo. Tsy nisy polisy tamin'ny toerana io fa de varina izay andro hariva amin'ny enina latsaka iny amin'ny fito latsaka iny. Mbola tsy mody ny polisy amin'izay. Manondraka rano mandala de mitona rano amin'ny sao de zavatra ohatran'ireny isany tsy mampateza ny lalana. Lay kalitao anamboarana an'ilay lalana efa tsy de mandeha amin'ny laoniny intsony nefa de mbola ohatran'ireny ihany fojakojatsika io resaka lalana tsy lalana ihany raha miboja tsy lalana ihany zareo no tiako hisarihana antsika fa mbola ho avy ny andro sy ny fotoana hitondrantsika an'izay resaka izay hoe ny isan'ny mampahary atsika eto Madagasikara eto io toe-tsaintsika io ka zany na tonga ny banky mondiale raha natadiditsika ny teny hoe tamin'ny fotoan'androny hoe voaingany izay hoe raha mbola tsy latsaka ny 70 taona tsy ho tonga eo amin'ny toeran'ny Rwanda Madagasikara. Nasoreny iny ho resahantsika iny mahakasika an'iny zavatra iny tsy ho ela ho ataontsika karazana ohatran'ny hoe focus kely hoe tena tsy maintsy izay ve 70 taona mihitsy ve za mihitsy ve vo afaka ho tonga eo amin'ny toeran'ny Rwanda Madagasikara ohatran'ny tsy afaka ny manaiky an'izany fa mila afaka alongalohan'izay tsika fany anio mila manoteny anio mila mifampitaiza isika amin'ny resaka fanovan-toe-tsaina maneno feo fahatonga maneno isika maneno zavatra izay ka ilay toe-tsaina ary mahasorena koa nge le toe-tsaina mihitsy nefa voa maharenina totom-pazantsony ny tenenina fampiaro ny avy hatrany de fanafana manafoana ny toe-tsaina miiba iny jadony niza faly niza tsy faly raha miteny zaro za raim-bozy tsy tafarina io toe-tsaina re mampimenimenina atsika io raha tsy misy mampiatra jadona amin'ny ilana azy fa tsy jadona amin'ny fitiavan-tena akory tombotsy ho an'ny besony maro inge nanaovana jadony mahita azafatompoko mba mikasa mba hiditra amin'ny vatana tompoko zany hoe zao fandehany raha ohatra manko resaka fahalalam-pomba ohatra amin'ny fifampitaizana zao de iny le resahantsika foana hoe mitondra vahaolana ohatra foana ohatra rivotra tetitsika efa niresaka foana hoe manomboka ny voamaraina le izy ianao ve rehefa mifomaraina izavy ny olona arabainao tokony arabaina hatramin'ny biby tsisy olona zany hoan'izay mankafy an'izany vadinao akaikinao azabao izy amin'ny maraina fa ny olona natozy zany maty kely ny olona matozy zany hoe rehefa mifoha zany de mizaba de mifanozoka raha mety de neky izy rehetrarehetra rehefa mivoaka any amin'ny arabe eny fokotany misy atsika eny mame vahaolana kely efa iangantsika io rehefa eny fokotany ipetsahanao eny de zao tsara fa rehefa tena Antananarivony mivoatra tsy ny rehetra kozy fa maro ny tsy fampiarabatsony raha vo mivoaka lelakelan-tsany ipetsahany io fa ny eo ampifanolobodiny inona moa zany zeny le hoe misy efa olona mpiara-mipetsaka amina trano mitovy zao ao fa tsy mahavita fampiarabatsony sy zany fa zao lasa ohatsa mahamenamena tsy zany le izy de tsy zany fa zao ohatsa na zany zao raha Cécile za ve zanga raha miraban-dra Cécile de very fa ikôty azy nefa izy olona mpitaingina tsikafony eny ambony sarety iny tena tsy ikôty azy tsony zay le olona anakely koa misy koa le olona tena milanja loha de ohatsa sahirana rehefa arabaina nefa mifampiaraba tsisy azy azy io tsisy azy azy folomena io fampiaraba fotsiny ohatra zay teneko zay de rehefa ohatra ianao mahatsapa-tena zany fa misy zavatra tsy anao amin'ny fiainanao fa ampiasainao de zay raha vo ohatra ka mitenitsika zany hoe ezo andaly rehefa bandekama teo zao izy io mantsy nge bandekama rehefa dinidiniana ane le zavatra le ataotsika mahatonga an'le izy zany hoe rehefa anjositsika de derasiraka aloha efa tsy ao fa azin'izy aloha mbo hijery de avy eo rehefa anjoso zany tsika de tsika rehetrarehetra ao amin'ny rivotra eo fa tsy eo tsony de tsy maninona zany tsy manisy an'izay tsony tsika rehefa any tsika efa manjak'izay dory koa fa le mahatonga an'le firesaka de olana kely ny hoe ny ankizy teraka mitombo ihany ka raha misy toetra ratsy ny ray aman-dreniny lasa mifinja amin'le fitaizana amin'le zaza ny sekoly efa miratsy ny mpampianatra mitsangana mbo tena tsara kosa mitsano mitsangana ka fa ny mpampianatra mba efa sahirana koa de ohatr'izay aiza ny hitazana ny ankizy mba hitsonjovana mihetsika ny andron'ny vody andrometsika aiza de zay resaka tsara toiziny na resaka lalan'io azy
asiokanala fanariana rano le izy dia ny olona koa ameo alalana ny olona mifanabedy fa le izy tonga izy hoe zon'olombelona tsy manany dia ankehitsiny jerenao io namana gizena io dovovavy mahafatyfaty jerena lavy tsy atao hitatsiratsy raha mijoro izy tarabika tena taitay tsara mibandy zay be fika zay dia tonga dia mba hoe mba ina antiko dia adiniko mieritreritra ny gizenany zay dia adiniko mieritreritra teo zay tonga dia mieritreritra fotsiny tsika rehetra fa hoe ny fitiavana ny eo an-tanàna, fitiavana ny eo an-trano, fitiavana tanindrazana, fitiavana ny arabe, zavatra tsy hainao koa vady. Zao azy ny olona mahay ka mampianatra, aza tenenao hoe miseho milay. Zay Rainibosy fe any am-pianarana dia teneneko izy hoe raha miseho koa miseho milay. Efa Rainibosy no mpampianatra. Sao zay mpampianatra mpanosy lalana, tsy izy mahay zavatra rehetra. Iny raha misianay aloha ty raha miseho. Zay nenao boty, zay nenao. Zay ny azy. Misy arabe mbola tsy voavoatra ihany koa any Antsirabe any, tsy inona akory zay arabe tsy voavoatra any Antsirabe fa arabe izoran'ny olona ao an-tampon-tanàna Antsirabe ao ny fiainona ny RDJ. Kanefa amin'izao fotoana izao tsy maheno RDJ ny olona namany tsy mandeha lalana ratsy io. Manao nareo? Tsy faharevezana. Zay fitaraina any avy any Antsirabe hoe tsy mandeha indray hono ny RDJ. Tsy fantatry ny ankizy na hanao taizy amin'io na hanao fikaroana amin'io na iry izay aloha pakany dia vitanay bandy akama ve afaka hanao fanadihadiana amin'io omeko rahetsy. Vavolombelona vavolombelona raha fanadihadiana lalina. Makasika an'inona io? Makasika ny lalana ratsy anaty tanàna. Eno tsara. Miala avy aty zao dia makany Mahitsy. Dia misy lavaka tsindraindray. Fa miditra ao anaty tanàna Mahitsy zany, moto ny entiko na tôbily. Efa mitondra moto ako nakany cyclopus indray le izy. Iny ty le toerana famokarana rano anaty tavoahangy plastika. Ny andrano velona. Andrano velona ako nandeha moto. Efa hitako izy efa tsapako izy tany hoay le azahoana ary ty. Zany hoe miditra ao anaty tanàna Mahitsy potika le lalana. Ny roran'ny olona ve? Ny fivalanany ranon'ny olona ve? Le rano malota tsipin'ny olona ao ve? Ranondolana ny anarany reny. Ranondolana. Inona mapotika ny lalana anaty tanàna. Fa rehefa miala ny tanàna dia tsy potika izy. Mampalahelo. Za tena raty saina mihitsy ny tena resaka amany ara ve izy ty tompoko azafady. Sa inona mapotika ny lalana ao anaty tanàna io? Tsy Mahitsy rera nge. Fa zay tanàna rehetra lalovana somary potika zany ny zao ny ataonao anaty tôbily rehefa mandeha taxi brosy matory ianao. Dia mandeha le izy misosa milay tsara. Fa rehefa mainy gorodoborda ianao anaty tanàna ianao zay. Ekandrefany any miandro vazo ianao. Ay mandalo amin'ny be tapika. Ay mandalo anakazo. Io zany tsara anaovana fanadihadiana inona marina ry saky bananina mena mahatonga an'io fahasombany lalana anaty tanàna io. Inona zany inona ao an-tanàna zany mahatonga an'io ranondolana ve? Sa na ranona mana amany? Sa rora sa tsy haiko. Ka zao kosa nge azafady any. Tsy mitovy ny fahateran'ny lalana izay hipetrahan'ny fiara na lalovan'ny fiara matetika. Zay zao Antananarivo be taxi be dia be pikila, be fiara madinga, be mpanary rano, tena vetivety dia simba ny lalana eto. Araha indrindra fa maro ponina be ohatra ny 67 hectara tsy mahagaga. Fa tokony ho dinihana zany no hoe atao tahaka ny ahoana matevina ve? Be vato vaingam-bato ve ao ambaniny eo ny tanàna tena lalovan'ilay arabe. Za hoe mino Rainibosy fa mitovy ihany le fomba fandrafetana ny tara tanàna. Sa rehefa hoe ao an-tanàna zany dia atao maivamaivana kokoa, manifinify kokoa ve fa ny amin'ny ankapobeny aloha dia hoe zay betsaka kamiao mandalo eo
dia atao matevina mihitsy mba hahatantiny vesatra Iny aloha efa efa mazava mahatratra iny. any amin'ny 5-telopolo taona zany Mazava zay ny. Mazava mihitsy iny. Fa de io zany ny tsara anao tsy ny raharaha iny bandekama moa ny raha etsy ariary Navelako ianao ny teny fa mamaly mihitsy ato anatin'ilay atao hoe conférence de rédaction fa isan'ny mila hodiniana sy hojerena akaiky ny mahakasika an'izay resaka. Satria zavatra hoe ho atolotra ny zareo fanjakana, ho atolotra ny zareo Karaha tsy elany no solombavam-bahoaka ko elany Andre, tsika nge solombavam-bahoaka eto. Tsika nge izy zany fidy lahy. Ny vava aty amintsika no asiana teneniny rivotra mifidy io raha bozy zay aza ny rosaka ho fidinina tsy lany zay kina. Tany anao kosa zavatra kapoka kely anakefatra ny taritaritinao tamin'ny bisikileta isan'ny olana lehibe zay isan'ny olana lehibe mampitaraina ny maro amin'izao fotoana izao resaka lalana io. Raha raisitsika ohatra fotsiny zao io 720 hektara zay mbola ndalam-panamboarana ny eo atao madinika eo zay mampikaikaika maro satria miteraka fitohanana enjana be zany fanamboarana an'izany lalana zany. Zay izay resaka zay fitohanany fifamoivoizana esory rangahy reo mpivarotra molotry ny arabe sy mivarotra anaty arabe reo misava ho azy io fa tsy ilaina ovaovany zany ny fizotrany lalana eto an-tana fa raha miala reo mpibarana arabe reo za milaza eo zay ny hitan'ny olona osy zay ke le teneniny zareo hoe mila fitopolo taona ve vo mahafaka an'ireo olona bana arabe reo. Alleluia. Izy kosa fieritreretako anazy tokony hoe raha ohatra zao ka isy ataontsika hoe misy filoha vaovao anankiray ohatra 2023 de tokony hoe vao manomboka mihitsiny ianao de efa mametraka an'izay zavatra rehetrarehetra zay fa tsy any atenatenany ianao efa lany ianao de zay ianao vao miteny an'le zavatra hoe reto daholo ny zavatra mivoaka rehetra fantanina napetraka io tamin'ny alakamisy alina manao hoe andeha indray nge apiko 10,000 lay sy volala andanange andanange jereo ny tseny le tsena amboarin'ny fanjakana le misy etazy reny ny voalohany any larana voalohany zany de ny tsenany Andravoangy aminay zany Andravoangy misy etazy anankiray amboniny de ny larana faharoa ny tsena ny petite vitesse misy etazy anankiroa larana fahatelo ny tsenany Beorilika tsena ety Beorilika misy etazy efatra sa telo sary nambavy raha misy varitra ambonindreo tsisy reo tsisy olona mivarotra ao anatin'ireo tsy hitany olona izy de tsy nentina mamasina kosa vao izy tsena godana be tsy ho elo ao erianosy akaiky ny sena erianosy akaiky ny sena izy io tena tsy Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. Des cadeaux pour maman! Pour émerveiller toutes les mamans, jusqu'au 6 juin, les offres spéciales des mères dans les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, pendant la semaine de la fête des mères, recevez des produits de beauté de marque en cadeau sur vos achats. Et avec notre offre spéciale crédit Cosmos Méringe, achetez à crédit. Partez avec les produits de votre choix et commencez à payer après 1 mois. Qu'attendez-vous? Les cadeaux pour maman, c'est chez Cosmos. Voir conditions au magasin. Cosmos, votre partenaire de confiance.
Fifampitokisana ihany fifampitokisana hatrany ny antsika e ataovy ampitoniana tanteraka ireo fanamboarana ara-teknika ataonao rehetra miaraka amin'ireo fitaovana feno sy manaraka amin'ny fenitra europeanina izay hitanao ny Ingelec Urerian, appareillage électrique, boîte sy coffret, tir sy hublot ary ireo karazana câble électrique rehetra. Misy 20 sy 20 meo avy zao ary ny fotoanantsika eto Antananarivo eny amin'ireo mpanjara Ingelec voasafidy. Maro ny loka hozarenako tonga daholo e. Ingelec, numéro 1 de l'électricité dans le cœur des Malagasy. Alerte recrutement chez B-Ways Outsourcing Service. Rejoignez dès maintenant notre équipe jeune et dynamique d'ingénieurs support informatique. Vous avez de solides compétences techniques et linguistiques. Vous avez un bac +3 au minimum en informatique et vous avez plus de 2 ans d'expérience en administration système. Plusieurs postes s'ouvrent à vous selon votre profil avec un salaire attractif et une possibilité d'évolution de carrière intéressante. Vous serez formé sur nos technos VMware, Microsoft Azure, Office 365, Active Directory, Microsoft Remote Desktop Service et Citrix. Postulez dès maintenant à l'adresse email jeu.postule@byos.mg. Appelez le 020 22 642 99 pour plus d'infos. Ny fisarotra eto Antananarivo dia manasantsika zanaka loatra rehetra ho tonga amin'ny fiara mitsangatsangana ny asabotsy 2024 izao tontolo andro ao amin'ny Fer Capucin Ambomalasy. Izy ireo hetsika maro fifananana Oscar, Zumba ary ny rareo izay mampiavaka ny antsianaka. Izy koa ny fizarana ny nofika amin'ny tampihavanana. Tongava marcona Infoline 034 66 971 59. Partenaire média RDJ. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Nahafahantsika miditra amin'ny vatana ity ny trano dadatoa ahafahantsika miditra amin'ny vatana ao anatin'ny mpandarana rivotra moa zany dia aza misalasala mihitsy nareo mity izay any amponareo ihany fa tsy manona anaran'olona fotsiny ndrik'izay na hoe atoko politika na anarana produit na hainao manjery hafa. Izay ilay niresantsika teo hoe ilay izy tena resaka toe-tsaina. Le toe-tsaina io toe-tsaina ilay izy satria rehefa ny amivana le toe-tsaina kizay ino manko ny tenena foana hoe mila hovaina le toe-tsaina ahoana ny atao mba hanao e resaka hoe isory le amoron-dalana teo le izy dia voatery tsy maintsy miantsena any ambony any. Miarahaba tompo. Miarahaba tompo. Manahoana tompo? Mpinakely Salame. Ampanajana ny resahana fa mino aho fa za somary mety mitovy fotoana amin'ny anao raha ihany rangaha. Tena kely fotoana amin'ny anao raha hony. Asory tompo. Any amin'ny faritra hafa le izy mety feno ratsy e. Fa eto Antananarivo zany le izy tsy mety zany. Le? Mety ohatra fotsiny lazaiko anareo aza miteny ohatr'izany ianao raha fa tsy mety zany fa fitaizana nge ty radio ty e. Tena lazaiko anao zany. Any amin'ny faritra hafa zany miteny hoe totokena zany tsy mety. Potikena ny fitenin-jareo azy. Inona? Dia marina fa potikena. Potikena ny azy filazany azy. Toto. Fa tsy toto. Fa toto zany any amin'ny faritra hafa manahirana. Toto dia pihirako iny. Dia mba te hiteny azy zany fa eto Antananarivo tiky izao so ihany fa ny ampianarana moa ny ankizy. Izay indrindra. Fa za tena ampianao n'ity rarivo ity fa dia mety zany anao raha fa hovay le izy aloha hovaiko indray ary. Hovaiko indray ary le zany. Tsy misy olona andeha hiantsena. PDD ny zavatra azy fa ato ka tena zay ho zany mba fangatahana. Dia ireo tsara arakaraka le faritra le izy fa dia maninona akory ny manova zavatra zany fa mitaizitsika e. Mitaizan-janakitsika ireo tsika. Ankasitrahany ianao. Inona le hovaina? Le fomba fiteny azy. Fomba fiteny. Zany hoe ny ain'ny mpivarotra mitady vola amin'ny mpividy. Raha manamarika ianareo fa mpivarotra amoron-dalana ny arivariva mandroso makany ampovoany. Zany hoe tereny le mpivarotra analo eo akaiky ny tena afara zay akaiky anazy. Ao andamosiny le mpivarotra reny nge malalaka be. Malalaka mihitsy fa izy tsy mety makeo zany izy. Izy ataovy zay ataony lava zay tsy hoany. Salama tompo.
afaka miteny ve? Vitsika. Anteranga. Ke fotsiny hoe alors rangahy dia malalaka le tsisy teraka maloto le nitenen'ny rahateo fa tsy dia misy milaty saina. Fa tsy mety amin'ny anankiray dia allo tsatsako. Ka tsy mety zany fa ny olona ny bazara miteny hoe putain de bordel de merde. Zany olana amin'ny olona fa tsara tokany Tsy mety aloha izy dia tsy mety ka. Votre appel en attente. Nataony en absence. Sady mikofokofoka en attente. Efa tsy rehefa tsy mety selon le fahavitreako amile fahatezerako sy ny fahafetanam-poko nge mahatonga an'izy. Zay le izy fa io rangy olona mpampianatra fantany tsara zany. Salama tompoko. Salaona tompoko. Salama tompoko. Misaotra. Misaotra. Raha aka amin'iny izy dia sy mivastanso hafa. Misaotra. Fa zay marivotra ny rivotra e. Misaotra. Zany hoe fantatra mpivarotra fa kamo ny mpividy andeha hiakatra any amin'ny deuxième étage hividy ataontsika hoe ovy. Ianareo ange fa nilazako an'izany teto hoe ao Moramanga ny tsena ngeda be indrindra mifaritra Atsinanana. Ngeza zany tsena zany namboariny Ambatovy. Iaraka amin'izay atao isika. Fa zany na bira misy mankao olona. Sisy ao. Ndray azafady raha tsy efa bi ny tena bi kosa bi. Karatra mena. Tsy misy olona mivarotra. Manao ahoana? Eo isika. Sambasamba mba tafiditra dia mba anday anjara kely. Misy ketrehiny mafy fa fa tafiditra zany e. Amin'ny resaka tsena fitazana angamba ny tena mafy io gasy ny tena marina toe-tsaina. Mafy io dia le resaka le raha mihitsy makasika azafadiko dia misy tantara tamin'ny taona enina sy roa arivo tamin'any ty tantara fadira maly io misy bakely tratrako manao an'le zao hoe misaly misy bakely tratrako manao an'le takitaktako zao dia hita misary ty tantaleko izy dia ampafirana izy vo lapira regny allo kisisma salame tsy eny mihitsy tsy tsara ianao afaka miteny mafimafy kely azafady le reso mofo dipaina bosy efa lasa bidy any fona to samina bi allo rehefa tsy mety amin'ny olona ray ola izy dia tsy mety miady mivoalina rehefa tratrako any tovolahy anankiray manao an'le pokipok io dia taleko hoe nahita an'le izy dia tsy maintsy raisiko ny andraikitra aile izy raha tsy olo taleny ray aman-dreny valy amin'ny kapoka valy amin'ny kapoka zany hoe rehefa tsy aonao raha dia masosotra zany izy rehefa tsy eo izy allo zany zay teny ohatr'ireny koa dia maitsy miahatra e azava manao anao hoe tsy atao niany de fa maitsy miahatra asaka izy teo rehefa natsony ray aman-dreny dia nasainy nakaty amin'le sekoly
aty amile aty amy barao misy nyepesy zany allo rabe salama tompoko tompoko Tsisy. Why wala? Lazainy fa monsieur Bob ianao ry madama. Lazainy fa hoe monsieur Bob. Efa ianao madama. Efa ianao madama. Bobine. Santsony. Filoma to. Dia vao tonga tao le ray aman-dreny dia izy ianao, dia ray aman-dreny ihany. Dia na natsoy le izy izy natsoina le zaza nalaina izy tany. Atao veto masony ray aman-dreny naly tana naly popoka. Fa tsy saly le boake. Araba. Manao any? Io voafelaka. Na Kristo raka. Ianao to. Latsy. Manao any? Araba. Salama lesy. Lalapas ka ng lesson yan. Kaya. Asapad kira matua. Asapad dito eh. Itu. Sana pa? Aku tititin konsep ka. Isso contra o que funda direito. Não foi direito. Família feva. Leipzig in fiu. Pag paitinin na ko rin. Semasa ko sa ni. Kupatan mo niya. Ano? Rini la zona kupatan ko. Yan ang tawag sana. Salame. Stafit. Bien.
isanina be. Ty misy teny anankiray a, ay mbola izy. Rasoe, sotra le tsy arsoa, arsoa ny farany atsimon'osy any. Ny kidikidy a, mbona famantaran'ny raim-boziny kidikidy. Kelikely ny dika zay. Any kidikidy fa kidikidy aria Tomasina sangisangy. Zavatra tena samy hafa mihitsy izy. Allo, maheno. Allo, ento. Manao. Sare. Zany lehilahy. Manamafy an'le ano aloha le tiako lazay. Eny Ambatondrazaka izy. Hitao Anna ba? Zay le resahantsika tsy ho ela fa zay rehetra rehetra fitopolo taona aloha. zay rehetra rehetra zay ho resahantsika rana nenona fitopolo taona ihany. tsy mety salame eto anatantoka aiza kosa tonga any amin'ny tsotsoro mamba kosa ny rangahy izany. Lany ane le vola. Misy asitraka reny. Zany polisy zany aloha zasaina mitsoka sifle ndraikinao. zay le kozy anankiray magila. Jerton, imbulan awa. Kurtiram siya. Kurtiram siya. Le lalana le potika mandalo tanàna misy tena tiako mba anaova zalafa na didiny. Ivelan'ny tanàna izy tsara fa rehefa mandalo anaty tanàna izy ratsy be. Technicien tena marina le zavatra tena vandefa teo a. Misy famarina sy zavatra tena
Vata fete! Salut! Sao manao ny heviny? Jereo mopera nanambatra tany na mopera jereo mopera. Mba antsika Andriamanitra. Lutte contre l'écriture. Fa zany rehetrarehetra zany aho dia mbola miverina ihany amin'ny teneniko teo hoe ankoatran'ilay hoe tena ahona ndao 365 jours zao ny antsika. Usa esse mensagem, pode. Aí vê. Aí. Ni kadeta. Na mafana sana. Cristiano. Sira bus na nagagalis ng bus. Yes. Ako naman mo sana yung bus. Ngusu wanabaki. Ningusu anapali. Ngusu. Sasa tununa anabaki. Ngusu. Biar vivante ngusu wanataka. Mana maaf sahabat tambahan yang merupakan bangsa merupakan ngusu juga sahabat tambahan. Artinya di sana. Halo. Halo. Sama. Ngusu. Aona! Mingusu. Teve um fofo né? Uma música. Isso aí. Ah, tu vai ter twist. Sabe? É uma música. Só tinha uma boca aí, só tinha uma boca. That's not a lot of it. Uma boca fofa. Kan berita main. Tadi sana kung tini mo mo keno kam zero la rai. Tunga di uli sa si santira di siya. Ini tila sa inyo wa. Sa tila sa inyo mo. Ako belum naruh telepon. Kita yan itu era natin malagasi yung buso niya na bakwa. Apelo. Hindi kaya nasanwe, babadim niya na bakko, pamahal na niya sanwe. Nagawad. Apelo naruh telepon ako. Claude François Michel Harton.
zany ro banque de France en misy eto atoto-batana ambondrona le vatana angalarina izany le retsy eny le antsoina hoe tomasy tsy io antsoany mbola tsy nanomboka hatramin'izao le nangalarina le vato le izy ray tsy haiko na voiture no lasa le izy sady ohatra misy mission hafahafa misy aza fosopana le dalana efa hitany caméra de surveillance maka vato izy olona mandeha ok hoabe salam ay ien tompoko misy salamy tsy maintsy notapahany ianao fa tena misy larsa be de tsara le izy zavatra eno anatin'le izy rabosy misy zany fitsaram-baovaka zany tolontsirabe de tafo afaka manjirabe mbola lasa ohatra hoe kilalao famono'olona hoy le namana ity anaty fiarahamonina amin'ny alalan'ity fitsaram-baovaka ity noho ny tsy fahatokisana ny fitsarana be lay mpanamboatra telefônina tao an-tsena kely tamin'ny fomba fianakaviana zay nafampakataovy ay mifangaro ny ana fa tany abetafo zay resaky zay tsika zany a tena tiako hisariana ny sain'olona honorave tany de misitsika ao anatin'izay resaky zay ty le resaka fitsaram-bahoaka marina hoe mety misy ty efa ny toliara mety misy ny resaka hoe tsy fahatokisana tany filaminana zany sisa fa za tena miantso fa mipibataola mandeha anakiroa be zao vahiny eo ila le toko faharoa misy olona roa de zany defa Warena mbola mandeha kamera io sereke zany vao mata le izy
Yaourt chocolate, ila ihany tokana vita amin'ny ronono be lavy ao atsika hoe manome mora ho anao. RDJ amin'ny sivy maraina. Rivotra masiso toko klasy toko vavy. Rivotra masiso. Zaho tena miteny velena vetivety kely teo any ozy manohitra ny fandarana rivotra isika velena vetivety le teo hoe atsara ny fitsaram-bahoaka fa io nkeo hoe ka iara manao an'io ndray miara migadra amin'ny olona rehefa avy eo e fa anao ny lalàna ny tsara anazy dia anao izy ny anao ny lalàna ny fampitady amin'eo fa izany rehetra izany dia eto ny vahintsika amin'ity maraina ity miaraka madame Coutts enia eo ihany koa i Franky motamotamotamota ty petit gâteau sy faleva vao amin'ny MMC fa miaraba ny tao plateau rehetra aloha dia miaraba ny mpiain'ny RDJ rehetra araky ny tenan'olona dia koja vao ambeny Madagasikara ny antodianay eto dia ampafantatra anareo fa misy tolotra miavaka zay karakarainy Béni nanomboka tamin'ity mois de mai ty ka hatramin'ny mois d'août resaka fampindramam-bola izy io raha honora zao ny antaniko raha omena lela volatra amin'ny 25 millions d'ariary ianao dia ina zavatra tianao atao eo indrindra ny olona ilay olona ilay mpanorona vola no olana eto Madagasikara satria misy olona mahazo vola amin'ny volony izy mieritreritra hoe tonga dia zany moa zany mibetsaka eto misy fiara fitaterana andeha raha zany menao an'izany andeha vidy tany ery dia anaovako fiotinako manatody lava ny olona le conseiller amin'ny fitantanana an'le vola miovana ilay izy izay indrindra ny ambeny manao ny nareo ny ambeny rehefa ohatra hoe misy fanirinao ohatra manana vina ianao na ohatra zareo dia hividy tomobila na ohatra an'izany zay vina tianao zay nofinofinao rehetra dia malalaka be ny ampiasana ny vola omenay anao tsy voafetra hoe tsy maintsy anaovanao antina ty misy mpanara-maso ve tsy misy tokony isy le izy hoe tsy mety zao nazy izy hoe hividy tomobila aveo katsaka vidiny tsy maninona ka ambeny malalaka be zay ampiasany amin'ny vola ka nenahy zany tena zay mihitsy izy hoe maso daholo zay midana tongava dia manamboatra dossier fa zay zany ny olana eto amintsika fa zany mbola resaka hafa zany fa dia hoe manome io zany Béni manome an'izay tolotra zay dia efa tsara aloha fa ny tedavina zany hoe iza ny anara-maso ny fampiasako an'ilay vola
satria ny vinako amin'ny voalohany dia anamboatra ny tafitrano ka miramako vola amin'ny banky. Rehefa azoko izy fozidera ny fitety exemple. Dia am'ty mitoraka ty am'ty tolotra zay karakarainy be ity dia malalaka tsara ianareo mpanjifa am'izay anao ampiasanareo amin'ny vola. Fampindramam-bola miavaka le izy satria dia ao anatin'ny 24 heures fotsiny dia fa azonao lela vola zay mety aminao. Ohatrina zao ny zana-bola. Ny zana-bola zao am'ty etsika atao be ity ny 12,9% annuel zany hoe 1, mahery kely eo tena mahery kely isam-bolana. 1,08 kaza rapida le développé dia eto vahiny sasany izy koa ianao izy zao ianao faneba zao amin'ny MCC. Any MCC raiky tsara fotsiny. Ka fanazavana fotsiny nantaninany faneva zany hoe inona mary ny fanotsina ara-barotra io. Fanerabasika eto amin'ny plateau dia fanerabany fiainamany rajo any am'zao zao. Ny fipetrafanitsina ara-barotra moa dia fitaovana ray eo amin'ny organisation mondiale du commerce. Fitaovana ray instrument afaka ampiasain'ny firenena rehetra ao anatin'izany organisation zany. Ohatrany eo ny endrim-piasany zany. Ny endrim-piasany izy io zany dia tsy maintsy misy aloha fanadihadiana zay ataon'ny MCC. Any orinasa ray orinasa ray na maromaro mivondrona dia manampina amin'ny MCC zany izy raha mahatsapa fa hoe noho ireo fanafarana entana be ireo avy any ivelany dia lasa mitera-pavoazana zany io mpamokatra malagasy zany mpamokatra eto toerana ny tena iasany. Tena izay mihitsy ny mpamokatra malagasy eto toerana zany tena arovana amin'ny MCC ao anatin'ilay izy. Dia manoloana izay fanafarana entana izay mety lasa miteraka favoazana le izy ho an'ny indostrie tsika. Dia ny amin'ny MCC zany mandefa sosokevrany entana zany ainao na foany na tsaro ny fanafarana ohatra ovy na ny velany fa ny varotr'obekontsika ny taray ohatra sahala zay hoe ny fanatsarana aloha zany tsy hoe fanatsarana tanteraka fa misy hoe famerana kely zany eo anivon'le fanafarana entana ohatra hoe atao ohatra hoe 10 tonnes ihany ohatra no afaka farantsika amin'ny 10 tonnes ity. Anisany endrika ray an'le inona zao le orinasa telo efatra fikambanam-barotra ty zay efa nanao misitraka amin'le zavatra ataonao izy. Misitraka atao anatin'izay zany zao misy savony tropical dia misy ny abibolis ny salon dia misy soma coco anatin'izay. Savony paty godrofotsy. Reo zany mahatsapa hoe tena tsy mandeha le varotra tsy mandeha satria manafatra paty avy any ivelany be lehibe ny ohatra le fanafarana misy zany mahatsapa zareo tena miaina be ohatra varotra ataony zareo lasa mihery ny mpiasa lasa lasa mankateo malala-piasa zareo le fahafaazana. Dia zay zany no zavatra ataon'ny MCC. Izay le asan'ny MCC fa le amin'le alarobia zao raha piso dia fankalazana fahatiny taona ampahafantarana indrindra zay hoe zava-bitana nandritra zay 10 taona zay moa inona daholo. Afa-po tokoa ve afa-po tanteraka dia mbola misy kovina ho amin'ny 10 taona manaraka mbola ahafahana miaro andreo indostrie zay fonona moa amin'izao koa misy le paniketsy indostria zay efa ao anatin'ny politika. Satria industrie malagasy industrie malagasy ohatrany hoe arovana ampiana ny amin'izay sehatra zay savony paty ny naroa zany malala hoe rehefa industrie mientana be mpanafatra nefa misy mamoro mety aorta ronono zay aloha ny fambolena rehefa ivelantsika ny tobe ngaraka ty tsy miteny fameno journal ka mba eny MCC tsika ny atao be ny mahakasika an'izay tolotra efatra roapolo hoe nareo dia mivaly fa ny manana an'ilay atotan-tanapasipana mahatonga am'izay efatra roapolo zay efatra roapolo zay so dia efatra roapolo vola. Tena tsotra dia tsotra satria tsy mila taratasy be lehibe zany fa maka ohatra fotsiny ohatra hoe fiche de paie anankiray fotsiny dia efa mety na attestation de travail dia efa mety
dia raha androany ama hoe crédit 24 heures anazy zay moa zany hoe naran'le tolotra miavaka ama crédit 24 heures anazy raha androany ianao zany a mangataka manao fangatahana le crédit dia raha pitsy ianao dia efa mahazo an'le vola dia raha pitsy ianao dia efa afaka mividy fiara na ohatra hiova hevitra indray ianao hoe le frigo tsy maninona mihitsy na écran le attestation d'emploi natahanareo ohatra resaka ty hoe RDG dia ny RDG nefa tsy miara-miasa aminareo zany atao hoe ohatra zany zany tsy misy olana be zay ny RDG tsy mampiasa ny banque ny BNI fa banque hafa ohatra ny mety hoe banque Bandrakama ny ampiasainy ohatra zany raha ohatra ny resaka hoe fiara-miasa amina société tsy miankina amin'ny fiara-miasa amina société ny ahafahan'ny client iray mahazo crédit ao amin'ny BNI fa miankina amin'ny le karama tonga rehefa misy virement salaire ao anaty compteny mazava ho azy aloha mila fantatra hoe ohatriny ahoana ty société iasan'ity misy an'izay fa raha hoe tena fantatra tena hoe détail be dia tena tsara manantona ny agence be zay le izy mila manana compte en banque zany le olona voilà mila manana compte en banque aloha dia viré tonga domicilié na viré ao anatin'ny compte ny karamanao zay no vao mahazo andefatra am'roapolo ankoatran'izay dia mazava ho azy azonao alotsy kelikely io vola zay alainao io manana trano 5 taona ianao amelena anazy am'izao akatoko ny fety zao koa je fetin'ireny kely sisa dia ho avy fetin'ireny dia misy hetsika koa karakarain'ny BNI zay manomboka amin'ny 23 mai hatramin'ny 25 mai ao anaty anisan'izany ny hoe ataonay maimaimpona ny frais de dossier le frais de dossier maimaimpona tsy hoe ho an'ireny ihany fa ho an'ny rehetra zay manao crédit dia misitraka an'io frais de dossier gratuit daholo mandritra ny fotoana 23 au 25 mai io dia mba hanamarinana ny fetin'ireny dia omena cadeau n'ireny zay manao crédit 24 heures amin'ny alalan'ny tombola zany hoe zay reny tsara vitana zany dia izy tombola karakarain'ny BNI dia azahoana loka toy ny séance de spa ho an'olon-droa sy compte épargne voyage zay efa misy tena vola ray hetsy ariary ao anatiny na 100 000 ariary dia zay akoatr'izay moa zay sady tsy piasan'ny RDG izy no tsy piasan'ny mampiasa tena aizinao izy izy mampiasa tena piasa tena izy mety mba mahazo ihany koa ve reny tongava ao amin'ny BNI fa BNI manana vahaolana maro be ho an'ny mpanjifa tsirairay fa fitenena azy moa hoe solution personnalisée satria samy manana ny etaetany daholo ny tsirairay dia aza misalasala manantona anay sady zay koa efa be dia be amin'izao zay zao premier réseau bancaire eto Madagasikara efa 107 ny agence anay gabonay koa efa be dia be efa 137 gab fangalana vola gaboneo izy izinao dia akoatr'izay moa zany raharotiko kely fa be raha ny film zay ataony 19 au 22 mai dia mandritra ny film koa dia misy tolotra spécial ho an'ireo zay manao crédit ao amin'ny BNI Madagasikara dia akoatran'izay BNI Madagasikara dia miezaka ny hoe manome tolotra moderna mifandraika amin'ny ny filany tsirairay dia ohatr'izany ohatra hoe raha ohatra zao ny mpanjifantsika hoe tsy manam-potoana kanesana any amin'ny agence dia tsy misy olana mihitsy satria azony atao tsara amin'ny alalan'ny internet amin'ny tranonkalan'ny BNI alefa bni.mg ny fangatahany crédit dia amin'izay fotoana izay afaka atao na dia any an-tranony ary izy na naizanaiza misy anazy dia afaka manao fangatahana crédit foana izy ary vao maika arany mirary be mirary dia mirary ambany tanjana-bola raha toka amin'ny tranokala ianao no manao fangatahana satria dia 10,9% annuel izay no tanjana-bola alaina aminao isam-bolana
le olona isa-taona fa tsy isam-bolana azafady olona manana trano fanaovam-bolo coiffure mpanao coiffure de tia nitatra nio trano io de hoe anganao indrana am'izay volo zay zay zany le hoe manatona amy vatanany a de mahazo ny solution personnalisée zay mihitsiny eny tompo velomary misaotra indrindra tompoko a de misaotra ny aino a de mandram-piona daholo tompoko mirary so franki mbola tsy eny manko misy tiany franki ho tenenina nefa ny NMCC mo alaveka kely autorité nationale chargée de mesures correctives commerciales tsy verenako tsony le fanazavana teo fa efa nazavaina amako teo fa kosa misy hetsika ho karakarainay satria mo nitsangana tamin'ny fomba officialy tamin'ny 18 mai 2017 ny NMCC de ho avy zao ny 18 mai 2022 de ho 5 taona sahady zany ny NMCC raha mpitso dia misy hetsika ho karakaranay mifanaraka am'izay fa 5 taona izay zay zany le izy dia ho azavaiko eto reo hetsika anankiroa karakaranay raha mpitso le anankiray le hoan'ny anina aloha zany hoan'ireo le te hitafatafa be le magnao amin'ny CCI ny ao amin'ny CCI moa ny fankalazana fomba officialy izy io de am'izay fotoana zay no amela belaranay ny zava-bitanay nandritran'izay 5 taona zay dia eo koa no hitanisanay ny vina ho an'ny 5 taona manaraka dia tapakandro maraina zay de mbola ao amin'ny CCI ihany de nisy ny famela belarana raha nahady hevitra mikasika ny taniketsa industrial sy ny fiarovana ny industrie vao mitsangana zay zany ny thème conférence ny arivan'io marina mo fa sur invitation zay fotoana anankiray zay zany efa misy olona maromaro zany zao nanatiranareo invitation efa maro be mihitsy satria tsy inona io zavatra io tena ohatrany hoe resaka ahoana eny mafy zany io resaka mafy io satria miankin-doha aminareo zany zao ny industrie vaovao hoe tena vonjenareo le rehetra zay fa tena mihinana savoninay zay satria savony tropicale zany zao anisany tafiditra anatin'le izy taraina fa manafatra savony bebe any ivelany mpanafatra ny mpanafatra zany tsy faly aminareo amin'io sa ahoana fa miandrevany ahoana ny feran'la ny zavatra afaranay ozy izy mety hoe tsy ho faly izy fa nefa kosa efa fampijerena ihany ny tombotsoany tsirairay avy sy ny ankilany anatin'izay fanadihadiana taonay rehetrarehetra zay dia hidirako angamba ny hetsika anankiray zay mifanindry am'izay fotoana zay 18 mars ihany le izy fa ho an'ny daholo be indray tsy misy invitation hoe nalefa manokana fa ho an'ny daholo be zany hoe entrée libre eny amin'ny jardin Ortana misy isy vente exposition ataon'ireo mpamokatra malagasy zay nisitraka tombotsoa ny fiarovana nataony NMCC zay dia eo koa ny sampandrara samihafa toy ny conseil de la concurrence ny fédération ny chambre de commerce de eo koa ny bureau de norme de Madagascar ny laboratoire ministère mivarotra sy ny OMAPI sy sisa zany dia am'izay fotoana zay de honorafo no anentana izany sady misikotra eny izy ty mizahatra tsy azoko anatin'le izy eny azafady eo zao misy varotra fampisehoana zany hoe hoavy eo zany zao savony tropicale savony io zareo mpanao paty para hoavy eo zareo be de be zany satria alohan'ny any tanana anke de mafatapatatra le iny ty zavatra tanino ty
dia tsy atoro an'izay ngamba eo anao raha fa efa talenta an'izay hoe manao fanentanana zay isy cuise be dia be ao azahoana loka maro samihafa, dia isy koa tombola lehibe, tombola maimaim-poana zany izy io zay tonga any rehetrarehetra dia mandray anjara amin'ny tombola io, dia isy loka hozaraina toy ny bicyclette, telefona sy ny bodofotsy, zay zany anatin'le tombola. Ie, fa eo ihany aloha nareo avy eo nareo maraparana oka kelikely aloha hoandro zareo be ny ohatran'ny zareo ny akato zany mipiasa ny koro sy ny paty. Reo zany zao mikorotana tsy mahazo karama tsy fantatra fandehan zay, nefa tonga le fotoana fakanareo an'le vola inao eloa azo madama tonga le fotoana satria misy fe-potoana foana isaky le zao dia maka vola le banky. Ohatrany hoe voasazy zay le olona raha vao tsy misy vola am'le compteny, nefa ny karama tsy voakan'le olona malahelo be an'le rangaty fa zay ozy izy tena tratra victime am'le sazin'ny banky foana satria taraiky be foana vao azo ny volany. Rehefa misy ohatr'ireny dia misy foana ny fifampirarahana tokony manatona anareo zany izy, tokony manatona ny be ny mihitsy izy, manatona ny agence-ny dia miteny hoe misy problème zay piasan'ny koroa piasan'ny koroa sy ny paty hoe tsy mivoaka le karamanay combat be ty fa mba aza saziana re aho, zay no azony atao zany. Misy fampirarahana foana afaka atao antany mpanjifa sy ny be ny fa tena tsara hoe manantona ny agence foana izy rehefa manana olana ohatran'izay. Mampalahelo nareo moa le any Tanimena ny Tanimena ny Birao Foibena zany. Ohatrohatrany tokoa zany fifandraisanareo sy ny ministère commerce, misy zatra mifandrivotra zany mifampitohy. Mifampitohy zany ny asan'ny ministera sy ny asan'ny NMCC. Fantatry ny NMCC ve zany hoe iretsy avy ny mpanafatra atody eto Madagasikara amin'ny lalany avao amin'ny ministère commerce sa ministère commerce tsy manana ny zavatra ohatr'izany? Misy donné ananany zareo dia misy koa efa anananay misy fotoana kosa zay manao fanadihadiana mitety faritra mihitsy aiza moa zany mpamokatra ohatra hoe inona re Rafi dia efa nisy zany nataonay fanadihadiana mitety faritra mijery hoe inona ny vokatra tokony ho arovana nitesiny satria ny zavatra jifaina avy any an-dafy ange hita daholo eny amin'ny resaka PPN tazana eny izy dia ny zavatra fampasisan'andro raha ny mpamokatra fandrina mpanao salon zany fandrina sy ny seza salon sy ny latabatra eto amintsika ngamba mbola tsy dia nainona loatra satria ohatra nefa be dia be koa mpanafatra seza sy latabatra avy any ivelany lazao le tsy ny zava-misy ry mpandekama alohan'ny omitsakely savy omitsakely dia NMCC io manko za efa elana zao nanao le izy zany tsara zay tsara fa le izy manko ny hoe izy manampy anareo manao an'le asa fa vao raiky sanzombozongonareo dia ny olona maditra be daholo na mpivatsy anao tsy sanio sasa misy le donné zay ny rakotikely eo amin'ny sisiny io eo dia resaka hoe ny faniriany rehetra dia ny vidin-javatra any amin'le mpanjifa farany fotsiny zany hoe nareo zany raha sy izy ilona moa avy ny rivomamy dia efa mahazo tsara an'le resaky hoe le voatavo mpamokatra io arakaraky ny toetrandro miala avy any mpanvoa Soavinandrina izy miakatra eo Soavinandrina avy eo Soavinandrina izy mbola makeo Analavozy avy eo Analavozy izy vao makeo Nosy be avy eo Nosy be izy zay vao ampididio makany amin'ny tsena ny Andravoahangy eo amin'ny fanamorana ny frenina eo zay vao vidian'ny mpanjifa satria le mpanjifa tena mpihinana voatavo ohatranay zany zay anaky tsy namokatra dia miatsa aminay daholo zay elanelana rehetra reo olona moa tsatsy ny olona omorana za eo manko ny olana amin'le hoe raha manery kely nareo androany dia amin'ny rapitso le izy miverina amin'iny efa ndeha fa tsy tena resaka be fa mandeha le fotoana moa fa satria amin'le avelany azy za zany nahita tena marina tokoa amin'le atao hoe Carrefour dia karazana tsena be io misy vary gasy amin'ny sase réclao vary gasy mihitsy anarany misy ravitoto amin'ny boaty dia ty mbo fanontaniana apetsako mihitsy fa nahavariany ny Apollo sisy mihitsy ho any an-tanàna fa amidy ety amin'ny vazaha izy io zany hoe izy io zany vokatra onjana avy any an-tanàna zany izy io
apetaka fotsiny mifanontaniana fa fambatsarany zany fa le izy amin'ny fanany ampanibe mipetaka zay le fiditako aloha fa de menareo fa rapitsindray mapy olgana ambany eo rapitsy fa mazoto izy sosa alefako avy hatrany aloha ty diary rampalina sy tonton pasy lola ty mbola taxi be rapitsy taxi be de Tananarivo Atamena de manolotra atsika ny Wendy Catalina raha ny alabi 20 Mey zao indray le tsy hita mihitsy ange le ory ny alabi 20 Mey zao ye ny Wendy Catalina zay fotsiny aloha zany de mazava ho azy fa raha te hiatrika zany ianao de cache-bouchony obligatoire ny réservation de atsoiny 034 32 691 00 Wendy Catalina io magnano bala de magnano araha ihany koa ny Soul Cover zay arahana amin'ny Cheyenne sy Rio zay atao etsy amin'ny Kickback Karaoke atsony Badakamy etsy amin'ny Kickback Karaoke 67 hectares ny sabotsy 20 volana Mey zao manomboka amin'ny 2 tolakandro mandritry nyzany rehetra zany mbola misy anankiray tavelatra fa tonga de teneniko aloha Njakatiana mankalaza ny 70 taona ny ankarany Antsehatra ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina efa akaiky kely zany 20 ny volana Mey zao manomboka amin'ny 3 tolakandro mbola misy ny tapakila etsy amin'ny super mozika etsy Analakely etsy fa dia tongava mividy ny tapakila makasiky any Njakatiana amilahady 5 volana Jona izao Pentecôte io de atao lay fionambiatsika menakavy mitondra ny loha-titre manambara manao hoe fety mamanty ary io fety mamanty io de fety mpianakaviana io zany manomboka amin'ny bebe mandrapatonga any amin'ny zafikely miaraka daholo ravaina amin'ny 10 fety za moa mpandrava fety amin'ny 10 satria misy mody any Itosy ny olona ne de misy any Andorany fotsy misy any Sabotsina Mena misy any Sabotsina Mena misy mody any Ambomanga kely any de tsy maintsy mirava amin'ny 10 isika rehefa mirava tonga de mody ka fety mamanty misy Francis Turbo misy Fouye misy Baronne misy Gislaine misy Andry Maravo misy Andry Beaumartine de ireo mivondrona de manolotra fety ho amin'ny mama marina fa ny fetin'ny mama zany de ny 17 ny volana Mey lohany tena daty fa kosa noho ny fangatahanareo de nafindra riry satria mbola tsy nandray volony zany 17 telopolo mandray tena enjany reo fivavapalahelo egena raha de natao alady Pentecôte sady mankalaza Pentecôte no mijery fety mamanty eo amin'ny 15 malalaka Eska Antamena tsy ao Antsamandra tsony satria teritsombentsika ao zay mahatonga le tamin'ny 2 taona lasa 3 taona lasa natao ao Antsamandra de aveo nasina indray ny collision hitako mihitsy le tamin'ny tao Antsamandra iny ka etsy amin'ny 15 malalaka ny Eska malalaka sady mipetraka tandremo ny vitsika anao variparina baka hitanao vitsika iry mitsofoka anaty agny anaty lambanao agny eo anao sahira zay makasika fety mamanty fety mamanty mbola avy ny dokam-barotra mbola avy ny dokam-barotra fa tsy very le ty le izy tsy hita le ty le Jean Rigaud compact Jean Rigaud compact Jean Rigaud système farany fa Rigaud fotsiny tsy hoe Jean Frigo fa misy miteny zany ny tosenina any aminay Jean Frigo Jean Rigaud de ilalao ao amin'ny Atsiambadika atsy Caribotel tsy amin'ny Caribotel Caribotel dia Caribotel 26 Analakely manolotra ao antsika ny Jean Rigaud compact ny zoma 20 Mey zao manomboka amin'ny 7 ora alina ny fandraisana anjara de 2 alina ariary na 20,000 ariary efa azonao atao ny mamandrika ny laharana ao amin'ny 22 629 31 sy ny 038 22 629 31 ihany koa zany Jean Rigaud izany dia compact ao amin'ny Caribotel Analakely fa etsakila zay ihany koa tonga de maikamaika kely ao mamaky anazy i mianta showcase zay tanterahana ny zoma 17 Mey zao manomboka amin'ny 7 ora amin'ny 7 ora etsy amin'ny Ivokolo Analakely ny fandraisana anjara amin'izany dia 10,000 ariary na 25,000 ariary ty ihany koa mpikarakara fety mamantiny tenen'ny honorat eo ihany koa azadiny ihany koa aloha ny grand cabaret rock and folk zay arahana amin'ny mahery sy ny mitarika kika ny zoma fa 3 jona izao amin'ny 7 ora alina etsy amin'ny SK Melody Mandribero mahafinaritra ary ho ataonareo le hira mitondra lohateny hoe
farany ny positive vibe chez toi. sy ny katimaso dia manolotra atsika an'izay samotry amin'ny 3 ora etsy amin'ny 10 analakely veloma tompo ino montsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. ny fandarana nefa dia tsy miala mizaha Alasinainy taratana larobila ka misy moasa goty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina tsy miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao raikitra tsy mandeha amin'ny zelone fa tianareo foana e Mahasana ny tontolo-piainanao. Orange.